Arabaina isika rehetrarehetra manaraka an'izao resadresaka zay hoatsipy amin'ny manampahefana voakasiky an'izay afatra izay. Nisy ny afatra zay napitako tamin'ny omaly mahakasika ny fisian'ny impunité na koa ny tsy maty manota na ny olona zay mihevitra fa ambonin'ny lalàna zay manao ny fanaparam-pahefana rehetrarehetra na dia tsy manam-pahefana misy atao-pitanàna ny Mahajanga. Aleo zavazavaiko no anton'izay zavatra izay tsy fanenjehana olona na fanakanana olona amin'ny endrin'izay mety eritreretan'ny sasany azy, satria manakaiky zao ny fifidianana be ny tanàna ka hisy ny déposition des dossiers so dia misy handika any fa hoe fanenjehana olona izy ity. Fa isika rehetrarehetra samy nahita tamin'le 30 mai zany tamin'le 29 mai tamin'ny jour n'élection zany tao atao-pitanàna Mahajanga voalohany dia nisy ny daroka zay nahazo ahy. Nataony ireo manana société de sécurité zay nitondrany sécurité eo amin'ny 30 mahery camion anankiray sy 4x4 iray. Rehefa nisy ny tranga iny dia teo anoloan'ny gendarmerie Bonifice ao Mahajanga, teo anoloan'ny gendarmerie nationale no nitrangany zay daroka sy vono zay. Ka ny zava-misy dia zao, raha zaho manokana tsy nametraka fitoriana tamin'iny fotoanan'iny, fa gaga sy talanjonao raha pitso ireo olona zay nandaroko ahy koa no nametraka fitoriana koa. Teo voanaka certificat médical ary nametraka fitoriana rehefa avy eo. Lazaiko fa hoe misy ny tsy maty manota ao Mahajanga, zay zany zavatra tiantsika tongavana fa tsy maintsy mitondra fanazavana mba hampazava mitsika bebe kokoa zavatra nisy tao Mahajanga ary zavatra misy ao Mahajanga. Mifandray zany zavatra hoazavaiko eto, ary zavatra zany matoa nanonona ny gendarmerie pirenena dikan'izay misy aretinao ary mila tsabona. Rehefa nandalo zany ny fitorian'ireo olona ireo, aloha azavaiko eto Abdala général, za tsy manao général satria tsy niofana amin'izany izy fa ataoko généraly. Dia Asimikely nametraka fitoriana amin'ny tenako, candidat ary nandresy vonjimaika tamin'izany fotoana izany. Inona zavatra nisy tao nefa? Zavatra nisy teren'ny gendarme hanao enquête ny tenako, terena hatao enquête, hoe tsy maintsy manao enquête ianao ary tsy maintsy henoina anao faran'izay aingana. Tao amin'ny brigade de recherche moa zany nisy an'izay zavatra izay. Fantako fa fandrika izay avy amin'ny équipe andaniny zay manery ny gendarmerie hoe sambory ary teo nareo afakandro. Nahita prétexte reo nafandro nametraka an'izay fitoriana zay hidirandreo amin'izay procédure izay. Fa mba niteraka talohan'ilay mpanao enquête mba nandinika ihany inona ny anton'izay mamaika ny fanaovana enquête nefa zaho nametraka fitoriana tsy misy fanaovana enquête. Rehefa miamafy moa ny pression mipetraka tamin'ny gendarmerie hoe sambory afakandro faran'izao nilefa tao Mahajanga mba tsy hatanteraka an'izay fanaovana enquête ankerin'izay, satria raha tanao enquête ao zany mazava ho azy tsy maintsy déférena ary gadraina. Zay ny pratika misy ary efa fanao ka tsy nisy nanao zay ta Mahajanga tahira Madagasikara fa Mahajanga zany no nahitana an'izay zavatra zay. Mailo ka tsy nahazondreo tao anatin'izay velam-pandrika izay. Rehefa nipetraka zany nisy ny fitoriana nataoko, nandritra efa 3 volana mahery 5 andro androany nipetrahany io fitoriako.
Ary nanaira koa ny tompon'andraikitra ao fa inona ny antony tsy mampandeha ny enquête zay ataonareo. Ary inona ny mahatonga ny tsy fisiany déferment. Mazava ho azy bloquena zany inina tsy atao. Efa niantso ny tompon'andraikitra voalohany tao amin'ny gendarmerie ny tenako. Niantso ny mpampanao enquête ny tenako. Hoe inona ny antony tsy mampandeha ny enquête io? Fa iza io olona io? Inona ny antony atahoranareo azy tsy mampandeha ny enquête io? Zay le olo hors-la-loi zay. Manao ny tsy fanao nefa ny fanjakana ny tompon'andraikitra maefa makasika ny fandriampahalemana tsy mahasahina mikitika azy. Za tsy laza ankoatran'izay aloha. Manana fiara izy misy gyrophare mandeha ao amin'ny tanàna io tsy be dio. Mitondra basy olona io vezivezy amin'ny tanàna zay te hitondrany azy tsy be dio. Enina tamin'ny Sakoroka zay nisy jeronareo vidéo. Misy basy izy amin'io fotoana zay nisy hoany zay Sakoroka zay. Misy ny fanositosehana tao anatin'io. Fa io vidéo kely io nitanareo satria confisqué daholo ny telefon'olona teo nanesorana ny zavatra nitranga teo. Ka zaho eto zany mitodika aminareo manam-pahefana ao amin'ny gendarmerie nationale mahajanga. Mody tsikitianareo izy io. Inina atao fantako tsara ny tsikitiana ny raha io. Tsy fantako inona ny antony. Fa azavaonareo manontany aho ary mangataka fanazavana aminareo. Zaho tsy resaka mivantana aminareo intsony. Efa niantso anareo tsy indray, tsy indroa, tsy intelo, tsisy valiny. Mipetraka amin'ny fanontaniana. Hoe tena tandroka aro ny vozona marina ve nareo? Miaro ny vahoaka sy ny fananany ve anareo? Tena zay ve ny asanareo? Sa ianareo no ampanaovana zavatra tsy manara-dalàna rehetrarehetra ka ataonareo izany. Lazaiko zany satria inona ny antony? Solombavam-bahoaka ny tenako miteny eto. Raha zaho afakano kristian, solombavam-bahoaka ny mahajanga voalohany no tsy henoinareo, tsy raisinareo ny fitoriako, vao maika ny vahoaka madinika. Iza no hiahy azy ireo? Zay no nahatonga ahy zany amin'ny teny mafy ianareo amin'ny ministère de la gendarmerie nationale, ianareo tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena, hoe rehefa tsy hanao ny asanareo nareo dia tsaratsara no mametra-pialana. Rehefa tsy esorina ihany ianareo tokony hatsapa-tena fa tsy mety aminareo le asa dia mipetraka. Rehefa tsy mety aminareo i asa ao, mahajanga voalohany tsaratsara mangataka affectation mijery toerana hafa mety iasana. Fa zahay tsy havana amin'olona manao ratsy. Ary zahay koa tsy manambitamby koa mpiasa-panjakana zay tsy manao ny asany. Zay mametraka savorovoro sy mametraka ahiahy amin'ny vahoaka zay manakarama anareo. Ianareo tsy hiasa raha tsy mahazo baiko politika. Hitatsika nomaly teto Antananarivo ny olona ivory ao amin'ny tranony manokana tonga anareo manaka anazy. Ny fitoriana zay apetrakinay ao Mahajanga tsy raisinareo satria fantako fa noho ny baiko politika izay. Meritreritra anareo fa hametraka kandida ny olona io dia arovanareo. Zay no zavatra hitako ao anatin'izay. Telo volana ve tsy mandeha ny enquête? Rariny ve zany? Miasa anareo ve ao anatin'izany? Misy fanavahana ve fanaovana enquête olona? Ataovinareo ny enquête, alefasinareo ny fitsarana. Mandray ny fitsarana arahaba tsara, tsy mandray ny fitsarana arahaba tsara. Anjaran'ny fitsarana ny mahafantatra ny zavatra taony. Fa raha misy olona mandika lalàna ka anareo tsy mandray andraikitra, zay no mahatonga anay ianareo lasa complice. Misy dikany zay mahatonga teny ao satria lasa hery famoretana sy fampitahorana ny gendarmerie nationale. Nahazo antso anomaly avy any Ambatoboeny, nisy ny famonon'olona zay nitranga any Atstapika amin'ny fotoana zay fampiresantsika ireo tompon'ny fianakaviana tsy mahasamby verina. Nisy exécution natao tany, adedionareo zay fa asanareo ao amin'ny commune Atstapika, commune ny Ambatoboeny. Zay mbola ianareo ihany voasarignitra anatin'izany. Ka mampatahotra ny olona ary nilaza mitsy tsy mahasamby hidinany zahay dia nalefako mandana amin'ny chef de district nareo dia rehefa ohatra mbola tsy vavaha mandana aty fa hojerentsika ny zavatra mety atao. Tsy mahasamby verina, mahasamy laza mitsy indreo fa hoe aleonay miara-miaina amin'ny dahalo, mifanena amin'ny dahalo
to zay mifanena amin'ny gendarme. Zany zavatra misy ho an'ny mpiray tanindrazana lasa lavitra loatra tsika. Zany tany filaminana zany na polisy io na gendarme io na miaramila io tsy fahavalom-bahoaka anareo. Vahoaka no manakarama anareo, vahoaka no patron anareo, miasa anareo amin'ny rariny sy hitsiny fa tsy amin'ny alalany baiko politika no manakana anareo tsy asa. Misy ny séparation du pouvoir, misy ny exécutif, misy ny judiciaire, misy ny législatif. Matoa ny sarana izy io tsy solo mifampitsabaka amin'ny andraikitra ny hafa, tsisy mifanitsaka plaque bande eo. Miara-miasa no atao. Zao tsy mitsabaka amin'ny asanareo ary tsy mibaiko anareo amin'ny asanareo. Fa kosa misy zavatra mety, misy zavatra tsy mety, misy ny rariny, misy ny tsy rariny, ka tsy rariny zao lazaiko aminareo. Tsy rariny zao. Ahoana ny enquête tsy mandeha anatin'ny 30 jours mahery. Rariny ve zao? Zay no ilazako eto. Niantso anareo matetiky nefa tsisy valiny. Ka zay anaovako antsoavo aminareo. Na ministère zany. Ianareo amin'ny présidence, aronareo maso fa misy zavatra tsy milamina ao amin'ny gendarmerie majanga. Zay no ilazako fa misy antony matombo teny aho satria nany antony misy député namana nametraka fitoriana akao. Ho fangatahana fanesorana tompon'andraikitra ao amin'ny gendarmerie nationale ao majanga. Misy antony zay. Enoinareo izy. Ary afatra ihany koa mbarako anareo sy mba vahoaka namana amin'ny fitazomana olona zay everina nampiasa mpanjakana io ambony zay tokony esorina amin'ny toerana misy azy mba mandalo fanadedina alohan'ny itazomana azy. Raha ilaina izay aleo miala ilay olona fa tsy hoe anaovantsika taratasy fitazomana an'izay tsy mety zay. Nizaniza hoy aho kasa mpanjakana ambony rehefa miasa izy tokony arovantsika, tsy tokony tsabany politika zay. Fa ny olona miasa de miasa, rehefa tsy miasa izy angatahana amin'ny fanesorana azy. Anjaran'ny ministère misy azy manasazy azy raha ilaina izany. Fa tsika tsy tokony hiaro anizaniza na amin'ny alalan'ny fiaviana zany na finamanana zany. Fa rehefa tsy mety de tsy mety. Zay no ilazako eto za tsy contre anareo tafika. Fa misy aminareo manimba ny imagine ty tsy fitondrana ihany imagine ny corps zay misy anareo. Zay zavatra zay nefa tsy tokony hisy. Ary tsy tokony hisy koa ny fiarovana ny olona manao tsy mety. Fa izay no mahazatra ratsy antsika malagasy zay. Ny olona manao tsy mety io koa no rovana. Ary tsy vitany arovana amena toerana tsara. Fa ny olona zay manao mety moramora miala amin'ny toerana zay misy azy. Ka izay tsy mety zay mifanohitra izay. Ary raha mitady résultat tsara tsika tsy maintsy entitra. Ny tompon'andraikitra tsirairay. Eny arana ny filoham-pirenena. Mila entitra nao modely amin'ity firenena ity. Ka izay no afatra petrako eto. Ho anareo tompon'andraikitra ao Mahajanga. Ary soinareo ny enquête. Rehefa libéré izy libéré, rehefa vototra izy za tsy malahelo amin'izany. Farany de zao misy manontany nareo hoe nisy ny fampihavanana natao. Nisy ny fampihavanana nataon'ireo ray aman-dreny. Nanantonao, nanaiky aho satria fampihavanana tsara. Fa nangataka condition fotsiny aho hoe raha ohatra ka hiroso amin'ny fampihavanana nareo za mila ny député nina tonga eo, mila ny PDG d'ADI tonga eo, de iny miaramila kely ndreo nino Simokely tonga eo, sy Abdala Général. Rehefa feno zay fepetra zay miroso amin'ny fampihavanana tsika. Hinanjo tsy raikitra zay zavatra zay satria tsy nanaiky reo. Hitanareo angambany par intermédiaire ny zanaky ny PDG d'ADI angambany nametraka hoe inona moa fampihavanana ilain'ny député afakandro anga isika fasana iray. Tsika ne tsy ray fasany. Hitanareo tsara igny fanambarana igny. Dikan'izay zany io zanany io nalefa nanao an'izay fanambarana izay tsy naraikitra zay fampihavanana izay. Fa za mitia fampihavanana. Fampihavanana amin'ny zavatra tsara. Fa tsy midika rehefa mihavana zany de reo zavatra tsy manjary reo zany de adinoina sy avela mandeha. Non tsy zay. Mila fandiovana tanànan'ny Mahajanga maloto. Tsy vitan'ny maloto amin'ny endrika ivelany fa anatiny ato koa misy loto ao ary maro. Mila sahy ny tompon'andraikitra tsirairay na ao amin'ny fitsarana na ao amin'ny fandriam-pahalemana. Raisonareo ny adidinareo, diovinareo tanàna eo fa maloto. Province farany reraka eran'ny Madagasikara dia ny Mahajanga voalohany. Antony mitahiry zavatra tsy mety tahirizina antsika ao. Ary tsy mahasahy manadio, tsy mahasahy mandray fanapahan-kevitra, tsy mahasahy mandray fepetra.
fa zavatra rehetrarehetra dia mandehandeha ho azy eo ary ekenareo. Ka zay izy tsika zao iroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna, mijereva ben'ny tanàna feno fahendrena, olon-dehibe, olona sahy, hiasa, manana programa fa tsy hoentiny endrika ivelany. Zany endrika ivelana zany mahadiso zany. Tsika mila manovana io tanànatsika io, mila mampandrosona io tanànatsika io, mila mametraka an'izany tany tandalana izany. Ny olona tsy manara-dalàna tsy mety apetraka ho ben'ny tanàna mihitsiny. Raha tsy voafehy ianao, raha olona tsy mpanara-dalàna anao, mbola tsy ben'ny tanàna, vao maika anao ben'ny tanàna. Tsy hodoranao tanàna. Mampatsahy eo ny mpandoro an'ny Magro, izy nandoro an'ny Magro Majunga iza, haitsika zany. Izy ny mpanao tranano ampovoan-dalana, tsy mahafantatra an'izany antsika Mahajanga ao. Fa tsy hoe rehefa miaraka amin'ny fitondrana nareo arovana, na miara-dia amin'ny fitondrana nareo tsy azo enjehana. Ka zay ny afatra ataoko eto raha hiara-asa tsika, ifanampitsika, aoka ny zavatra mety ifanampiatsika, ary ny zavatra mety ifanohanatsika. Fa tsy zavatra tsy mety ho terena mety, zay kosa aloha zahay tsy manaiky an'izay. Ary raha mbola hosolom-bavam-bahoaka eo ihany eo dia ifankahita eo tsika amin'ny zavatra tsy mety zay ataonareo rehefa tsy laitra narina nareo aveto foana tsika miresaka azy. Ary tsy maintsy mahita maheno ny lehibenareo tsirairay azy zay manao zavatra tsy mety reo. Zaho tsy andany fotoana andeha angataka audience na ifanena amin'ireo lehibenareo mivantana, fa ataovinareo ny asanareo tsisy olona mifampiteny eto. Samby olon-dehibe eto mahafantatra ny ataony tsirairay. Fa rehefa tsy handray andraikitra amin'ny asa tandrify anareo voame mangataka fialana na mifindra toerana mihitsiny fa tsy fanampitamby eto tsika, satria na ny antony volam-panjakana manakarama anareo, volam-bahoaka ny manakarama anareo, aoka hiasa anareo ho andreo vahoaka reo, hiasa anareo ho amin'ny firenenantsika ty. Zay angambany fa somary lavalava zay teny teo zay, fa zay eto lasa manana ahiahy amin'ny gendarmerie, pitsokombakomba, amin'ny tsy mety, amin'ny tsy rariny zay hitantsika amin'ny baribary tsy ao Mahajanga ihany fa any amin'ny faritra hafa maro manerana Madagasikara. Saotra to.